Miroso tamin'ny Fifanaovan-tsonia fifanekem-piaraha-miasa ny teo anivon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana-ronjono niaraka tamin'ny fandaharan'asa fanohitra na prospere izay programan'asa fitaovana ho fampandrosoana sy fampivelarana ny sehatr'asan'ireo orinasa madinika sy salatsalany maire sy ny père misehatra eo amin'ny tontolo ambanivohitra ahafahana miroso amin'ny fahafitantenara-tsakafo ary ny fisandratana sy ampambolena moderna. Sapan-drara-miasa 4 eo anivon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana-ronjono no hiara asa amin'ny fandaharan'asa prospere dia ny DAPV ka hisy ny famporisihana ireo orinasa madinika sy salatsalany hitodika amin'ny fanodinana ny vokatra ary fampitomboana ny fahaiza-manaon'ireo teknisiana isam-paritra eo anivon'ny ministera amin'ny tosika izay ataon'izy ireo momba izany. Eo ihany koa ny sapan-drara misahana ny direction appui à l'agribusiness dia ny fananganana ary fampandehanana ny komisiona nasionaly momba ny agriculture biolojika izay anatanteraka ny politika nasionaly momba izany. Eo ihany koa ny sapan-drara ho fiarovana ny voly dia ny amin'ny fampiroboroboana lalam-piariana-katsaka izany, ny amin'ny fahazoana sy fanapariana feromone sy fandrika iadina amin'ny olitra mpanimba ny volo-katsaka na ny chenille légionnaire. Ao koa ny fanomezana fiofanana ireo maire sy père izay toana ny fandaharan'asa ary indrindra ny fananganana ivitoerana fanehoana sy fanapariana ny teknôlôjia iadivana amin'ny chenille légionnaire. Ary farany ny sapan-drara misahana ny serasera amin'ny alalan'ny fanamboarana stand ho an'ny ministera ho fanomanana ny hetsika lehibe toy ny foire internationale de l'agriculture na ny FIA. Eo ihany koa ny fanehoana ireo traikefa sy zava-bitan'ny fandaharan'asa prospere amin'ny fanohanana ny lalam-piariana-katsaka sy ny fiompiana tantely. Eo ihany koa ny fampifandraisana ny mpamokatra amin'ireo orinasa tompon'ny tsena izay misehatra ny lalam-piariana akondro sy ny berose. Amin'izao dingana lalovany fandaharan'asa zao ilay antsona amin'ilay hoe efa miroso makany amin'ny achèvement na ny fotoam-pamaranana ny fandaharan'asa prospere dia tsy maintsy masoatsika na dia teo aza ilay fiatrehana ny ty atambo ara-pahasalamany ty dia tsy maintsy natrehana ary hafainganina ny fanatanterahana ny azy satria ny ministera dia efa namolavola ny paikady mpahamehana hiatrehana ny nandritran'ny Covid sy ny aorinan'ny Covid. Etsy andaniny efa manana ny drafitrasany ataontsika hoe mahazatra ihany koa ny ministera satria atao ministera dia misy ny ivitoeram-pitondrana manokana na direction générale miandraikitra ny fiaraha-miasa mitetika azy ny ao amin'ny CPAR zany dia nojerena aloha zany amin'ny dingana voalohany ty hoe iza no direction na fohy be mpitondrana anomboana n'ilay fiaraha-miasa. Dia izay zany nahatonga hoe misy direction 4 ary araka ny efa fanao mahazatra moa mialohan'ny fanaovana PTBA no tokony ho azo le volavolakevitra iarahana miasa. Dia ireo zany ny direction ny rahantsika nambolavola zay fandaharana fiaraha-miasa zay ao zany ny miandraikitra ny fampiroboroboana ny famokarana ny DAPV, ny fampiroboroboana ny agribusiness, ny ao amin'ny DPV ny fiarovana ny voly ary ny ao amin'ny serasera. Asa mifameno zany no iarahana amin'izy ireo mba hahafahana mahatanteraka hoe miseho tanteraka zany ilay hoe transfert de savoir amin'ny alalan'ny fanatanterahana sokajin'asa maromaro. Mbola adidy miandry antsika ihany koa raha nisy ny Covid-19 aza adidintsika fa anisan'ny niteraka fatiantoka ho an'ireo tantsaha ny fisian'ny ireo biby mpanimba voly ary mbola ady goavana io hatramin'izao ary karaha zotra-piariana zay tena farak'izay manan-danja raha tsy tena hoe aorianany vary angamba dia ny katsaka sy ny volo fanondrana anankiray hafa ihany koa izay efa nametrahantsika
paikady mpampandrosoana dia izy koa zany ny fanosehana ny fiara-miasa mafimafy amin'ny fohy be mpitondrany ny fiarovana ny bibikely mba hahafahantsika miaro an'izay traikefa zay na ny ara-teknika na ny araka agro-business satria ireo vokatra ireo le mampifandray ny tantsahantsika amin'ny ireo mpandraharaha toy izany ihany koa ny sady fizarana no fampiasantsika ny traikefa ananan'ny teknisian'ny ministera ao amin'ny fohy be mpitondrana amin'ny fampiroboroboana ny vokatra ara-pambolena de APV ahafahan'izy ireo manaparika kokoa ary manamafy ny fahaiza manao ny ireo namantsika any amin'ny faritra ny direction régionale zany zay zany amin'ny ankapobeny ny votoatin'ilay fifanarahana izany rehetrarehetra zany moa zany satria eo ambany fiahin'ny ministera indrindra eo ambanin'ny fiahin'Andriamatoa secrétaire général ny tetikasa izay votoatin'le fiara-miasa raha hiteny marobolitsika de mahasotsokona ihany nananana satria eo amin'ny 700 tapitrisa ariary eo zany ny fitambaran'ny fifanaraha-piara-miasa ity